Tonga soa atao mifandarana zany forêt santé aty Canada indray ianao. Vaovao malaza any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny faneken'ny colonel Mikael hiara-hiasa amin'ny frantsay. Ny tenako manokana dia tsy makahala ny frantsay fa ny fomba fiasany sy ny idéologie izay nentiny hatramin'izay tamin'ireo firenena nozanahany zany no tsy azoazoko. Ho adiadintsika zany ny momban'izay hoe resaka fifanarahana izay satria dia malaza moa zany fa ny frantsay ihany koa zany no hanao ny financement ny fikanandoham-pirenena ary izy ihany koa zany hono no hanao ny financement ny fifidianana. Efa resaka tsy vahiny amintsika itsony ilay hoe rehefa misy ny firenena matanjaka iray na ny olo matanjaka iray manao financement amina resaka élection na amin'izay zavatra karakarainao dia 99% an'ny zavatra izay tapahana eo dia ny hevitra ilay mpanome vola. Efa tsy vahiny amintsika intsony zany izay pratika izay. Miresaka nefa zany isika ny resaka fanavaozana. De misaviritaka ny lohan'ny malagasy ny amin'ny hoe fanavaozana ahoana moa zany? Inona moa zany izay fanavaozana hiteto izay fa tony teo ihany teo? Do ny pratikan'ny olona izay nalohantsika teo ihany no toaverina ary ohatra ny efa mandragaranga koa zany ilay olona naongana ny taritarikany zany efa mandragaranga ny amerina azy eto. Tsy magaga zany zavatra rehetrarehetra zany amintsika malagasy satria isika dia mora manadino ary tena hoe mora rebirebena. Izay angamba no azoko lazaina ary tsy mifikitra amin'izay hoe inona marina ny objectif atsika zany amin'izay zavatra atao. Fanavaozana zany no resahana dia maro zany no diso fanantenana fa tsy toa tsy fanavaozana zany no misy. Ny tenako manokana dia tsy momba ny atsy na ny aroa rehefa manazavazavatra eto. Rehefa misy ny zavatra tsy mety de teneniko. Rehefa misy ny zavatra mety dia lazaiko. Tsy manomba ny fitondrana ankehitriny aho zany bêtement kanefa kosa tsy manohitra azy. Zay zany dia apetrako satria tamin'ny fitondrana rehetra teo hatramin'izay tamin'ny faraparan'ny fitondran'ny Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fitondran'ny Rajoelina dia nanome torohevitra foana aho teto. Ary dia rehefa tsy nanaraka ny torohevitra izay napetrako dia ireny hitantsika ireny daholo no ny hafarany. Ka ny tenako aloha tsy mpaminany fa afaka verifienareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko teto. Afaka verifienareo fa ny pronostika rehetra izay nomeko teto dia à 99% dia tanteraka avokoa. Ka tsy mpaminany aho fa ny analyse ny situation misy, ny politika misy amin'izao tontolo izao sy ny zava-misy ao Madagasikara no analizeko ary dia manome torohevitra aho zany.
torohevitra izay isany novoiziko teto amin'ny fandarana zany forêt santé dia ny fanovana na io atao hoe politikan'ny ireo fondation io ka tena faly aho aloha fa nisy apahany tanteraka izany a ny ataontsika hoe nofinofy angamba satria tena mbola azoko lazaina fa nofinofy ho an'ny Madagasikara izao a tanjona izay diavintsika amin'izao fotoana izao ka tsy tokony tsika zany a hoe tonga de hoe anatin'ny ray volana mahery ve de fa anaovana évaluation na président iray a izay hoe mitondra an'izany hoe tantara mivalona ary tena hoe tantara sarotra de sarotra mihitsy izany a no natongavana tamin'ilay famalombana ny tantara iray aoka tsy ho adinitsika ny tsindry azo lena izay nisy teo amin'ny fitondrana teo aloha aoka tsy ho adinitsika malagasy ny fanagadadrana olona amin'ny zavatra tsy de misy dikany resaka hoe ambopo voatoitoina resaka ego ny mpitondra fanjakana dia amoizana ain'olona any amponja aoka tsy ho adinitsika zany zavatra rehetrarehetra izany atakalo fahasalaman'olona any amponja famotepotena fiainam-pianakaviana izany daholo ny zava-nisy rehetra teo ny fangalarana tanin'olona ny fanaovana herisetra amin'ny endriny maro samihafa ny famonovonoana olona amin'ny endriny maro samihafa aiza resika malagasy efa adino sahady ve ny jiro tapaka ny rano tsy misy ny bidon jaune mbola eo ampamahana ny olana nge amin'izao fotoana izao a ny mpitondra amin'ny hoe ahoana zany a no tena amahana ny olana tena hoe amin'ny fotony tsy mora nge ny hoe manarina fitondrana izay hoe tao anatin'ny gabraraka tanteraka tao anatin'ny risoriso tao anatin'ny monopolisation tao anatin'ny halatra bevava mbola taiza tao Madagasikara no nisy an'izany hoe olona milaza fotsiny zao hoe alaivo tato ny vola rehetrarehetra atao amin'ny banque centrale fa hoentinay mandositra de manaiky ny DGN banque centrale mbola taiza olona manana pouvoir goavana be nge zany afaka iteny hoe alaivo tao daholo ny vola rehetra atao amin'ny banque centrale kanefa izany olona izany no tafatsoka tao Madagasikara zava-dehibe nge zany resaka izany noho ny tolom-bahoaka izay hoe tanatin'ny tambazotra maromaro tanatin'ny taona maromaro no namolavolana ilay tolona satria ireo influenceur ny diaspora mitondra ny anjara brikiny daholy tamin'ny fampahafantarana ny vahoaka ny tena hoe inona marina ny zava-misy tao anatin'io fitondrana teo aloha io efa adinitsika sahady ve zay efa te hiverenatsika sahady zay justa fotsiny hoe resaka mbola tsy tafaverina amin'ny laony ny jiro sy ny rano tsy vita moramora zany zavatra rehetrarehetra izany tompoky lahy sy tompoky vavy ka aoka isika izany mba hanana ny ataontsika hoe zany hoe fitokisana ny fitondrana izay mipetraka eo ary koa ny hoe fanomezana torohevitra azy zay ngamba no ataoko hoe hitako hoe metimety kokoa fa raha hoe
mbola eritreritra ny iverenan'ny mpitondra teo aloha na ny olona izay mitovy ideôlôzia aminy de ataoko angamba hoe hadalàna mioapapana verijery satria te hiverina any amin'ny fanandevozana, te hiverina amin'ny tongolon'ny Ezipta fahizay tamin'ny fanandevozan'ny Ezipsianina. Ny Israelita sasany zany rehefa nentina nandositra tany anefitra satria tsy moramora izany hoe mitondra olona andositra hanorina fiainam-baovao izany, tsy mora zany. Ka iverenako zany ny eo amin'ny resaka frantsay no iara-iasa amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao aloha zany dia ilay ataontsika hoe zany hoe noyer zany noyer tanteraka ny malagasy na ny mpitondra izany dia tena noyer. Ka izay manatsipy persa azy zany dia tatazany réflexe amin'ny maha olombelona zay. Izy zany tsy andeha hifidy hoe iza moa zany ilay olona manipy ny la persa izany fa zay hitany eo aloha zany no isarangotany satria isan'ny fangatahany tany amin'ny GNZ tany amin'ny filaharan'ny vahoaka izany dia ny hoe ny fanatotosana ny hoe resaka droits fondamentaux ny vahoaka malagasy zany fisitrahany an'izay hoe zo fototra maha olombelona izay zany no hoe tena nangatahana teny amin'ny filaharana tany amin'ny fikomina izay hoe nandatsahana ain'olona maro izany, indrindrandrindra ny tanora. Adinitsika sahady ve zay raha latsaka izay manerana ny nosy manginy fotsiny zany ny nitondra takaitra sy ny naratra mafy de fa adinitsika sahady ve zay fefa misy miantsoantso sahady ny olona izay nalohan'ny vahoaka teo, efa miantsoantso sahady zany ny anomezana azy ny vary ray kapoaka sy ny menaka sy ny siramamy izay fanipitsipy azy izay potomofo eo anatrehan'ny halatra be vava amina miliara izay nataon'ny mpitondra fanjakana teo aloha. Tsy zaho no mamorona an'izany fa pirofony zany ny zava-misy ao amin'ilay mpanefoefo malagasy Mamira Vatomanga izay gadraina ao amin'ny Île Maurice amin'izao fotoana izao, ary dia vola be tsy toko tsy foroana 600 millions de dollars no farimpananany zany olona izany. Ary rehefa no adiadiana hoe taiza daholo no nahitany an'izany vola izany dia rehefa natao ny tombatompana dia marina ny vola halatra tao anatin'ilay izy satria rehefa natao ny tombatomba ny entreprise-nao ange hoe tokony ohatrinona ny vola ampidirin'ity entreprise-nao ity, de rehefa miopapana be loatra ilay vola tsy voapirofo hoe avy taiza. Misy moa zany ny voapirofo ihany tao anatin'ireny hoe resaka fiaramanidina 777 ireny zany tany Iran reny, affaire mavaivay international fa tsy migasy mihitsy no hoe hanana ny envergure ny an'izany hoe andeha hanadiady sy hanapirofo ary hanome sazy ny olona ohatran'izay. Fa mitatra any amin'ny international ny baolina ka tsy zaho no mamorona an'izay fa pirofo
porofo mivaikana izany zavatra izany a ny amin'ny hoe tsy misy zavatra makany amin'ny vahoakany rehefa tena tantikanty ka izany zavatra rehetrarehetra izany a no tiana hovaina ao anatin'ny hoe resaka fanavaozana ka tsy ho vita anatin'ny ray volana tompoko lahy sy tompoko vavy zany zavatra rehetrarehetra izany a fa mba mila faharetana kely satria tao anatin'ny 9 taona isika ny forotra teo a tamin'ny mpanjanaka mitovy tanindrazana amintsika mitovy firazanana amintsika mpanjanaka mitovy firazanana amintsika izany hoe izy zany no irahan'ny mpanjanaka vazaha hanjanaka ny mpiray tanindrazana aminy zany zavatra rehetrarehetra izany ange no hoe tiana ovana tompoko lahy sy tompoko vavy ka tsy ao anatin'ny ray volana no hahafahantsika manova n'izany zavatra rehetrarehetra izany fa ny hafatra tiako apetraka amintsika malagasy a de ny hoe isika malagasy rehetra tsy vaky volo no hitondra an'io fanovana io a vao zay io vao tanteraka satria raha apetrakintsika amin'ny mpanao politika irery ane zany io fiovana io a de avy amin'ny fitenenana hoe Andraso hoe Paoly satria ny azy kajikajy politika toerana zay no tadiavin'ny mpanao politika malagasy amin'izao fotoana izao izany hoe ny mpanao politika malagasy amin'izao a mbola eo amin'ilay stadiny hoe resaka politicienne mbola eo zany aloha zany a ny stadiny mpanao politika malagasy fa ny hoe tena fitiava-tanindrazana tena izy zany a mbola tsy nahita aloha aho hatramin'izao mbola tsy nahita aho hatramin'izao fa de ny resaka adinakolahy mifamely totohondry mifamely amin'ny resaka vava sy ny teny mahery